manolotra ho anao Metamorel, tantara nosoratan'i Isaac Safira. Ho velomin'ny faly, Sinaizy. Miaraka amin'ny Lina, Sofaniry, Niravo. Mandray feo, Andra Manantsoa. Mandrindra ny lafin'ny teknika, Dida Montero. Manandodosa, Jiady. Tena mba lava ranga zany exercice na matematika amin'ny ramose zany. Mbola vao efatra foana zao mivitako nefa mbola misy eniny reto na sainy natao amin'ny ora-pitso ihany. Dia misy kory indray. Sa zao ilay antsoiny ramose hoe tokony fiainana ny matematika. Ohatry, fa mba iza koa ary zany mbola mandondono baravaranao zany amin'izao alina be zao e. Andraso hoe efa amin'ny 2:10 alina nge zao e. Ohatry faly za ihany e, ravaka. Ohatry, to feon'ny ravaka nge izy zany e. Alao aloha hidina ingana dia voaina fa sao dia misy amiandra. Ho avy eo. Ohatry, ravaka, fa ahoana fa misy inony ha? Manahoana aloha faly e, dia miala tsiny manelingelina amin'ny andro alimbe. Ay, manahoana tokoa aloha e. Tsy misy tsinika. Andao ary sady midira aloha ato trano fa mangatsika be koa ny eto ivelany etoko. Aleo re zokony ao ariana ry faly sady maika hiverina koa manko za sy mpanatitra ao ivelany ao. Aikeo sa misy mpanatitra le. Ie. Za vao saika ny tany mantsy hoe fa nandeha inona reko to tsy nisy fiara henoko teo sa motoka silencieux le izy. Ay, fa eto amin'izay raha aloha zato atondriandry. Tsy zano ary faly fa so mba afaka indramiko ny kahian'la matematika fa tsy nianatra andro dia mba handika lesona. Somary nanao tsy dia salama manko dia zao mba efa safa kely. Raha pitso nefa dia efa misy ndraika. Lay andra amse. Efa azoko ihany aloha tian'ilay tenenina. Gaga mantsy tsy nahita an'ry androany. Saingy ny olana zao ky dia mbola manao devoir mihitsy nge za io zao ka raha ampindramiko ny dia tsy ho vitako eo koa ny ana dia samy tsy mahavita eo tsikako. Zany ve? Azafady ary raha nanakorotana an'lay e. Elarika izany sahirana. Tsy maninona ka. Ezahako fitainy lo devoir eo dia ampindramiko ny rapitso. Raha ohatra moka hoe tratra ny fizavantsika dia nena mety neny amin'ny tableau. Ok ary dia misaotra meloa lesy tafandrimandry. Tsy misy isaorana ke andry koa toraka izany e. Tena efa feno ankizy be zany mijery zany ke. Nefa vao amin'ny enina latsaka fefa maraina nge zao e. Aleo miandry ankizy vitsivitsy vao makeo fa so aratra dia tsy izy vakansa avany na fahalala itsaboana teny indray. Oe, faly! Fiza kosa miantso ao zany e. Ay ve ravaka ihany e. Ie, dia ahoana? Ina ny programa laza ao? Ka za io zakio zao vao hijeriko io. Angandry efa nahita any indray. Tsika indray lesy tsy tara zany zao hita lamiramira zao fa afaka e. Zany arabaina zany ndreko miambola misy tery. Ohatray aiza koa re la zany sary fe afaka dia landra iny tsy ho afaka nefa elany mampianatra ana. Afaka lesela. Aiza koa e mitaovy resaka matotra rangaha. Ino sady mention bien. Zary gaga teo hoe la bande bossiste be indray ve dia mbola hijery valiny indray. Fa tena nijery indray ve zany e? Eno mandehana jery eo ihany raha tsy mahatoky. Aleo zao ihany zany mahatoky andry zany. Dia ahoana ho aly programa an'lahy sao dia hiaraka any amin'ny resto aloha. Dia indray miantoka. Lao fa tsy maninona e, zaho manasa dia manaraka indray ela. Andao arako. Tena reraka zany. Mba enjana koa ny ritimeny amin'ny université ka. Mbola grave noho ny teny amin'ny lycée. Aleo aloha atsony Doda nasa filesy anasa lamba fa za mbola hividy sakafo sy apiritrano. Ozy Doda! Miantso sady indray baro zany. Le film anefa ty vao misasaka.
mahagaga fa rehefa eto amin'ity partian'ilay film ito foana vaovoanto za. Tena manao be marenina indray le belo ratsy iny fa aleo karana mihitsy. Efa hito re za fa ho aiza indray ndries. Fa mbola loza ny lananao inona tao indray be marenina e. Zany ara tsy tatabava mihitsy ny antso an'lahy. Nisy film mijereko izay re teo hoe ino kany angely indriny anso teo fa ndriny maika niakatako. Fa inona aloha ny tediavandriana ha? Eo aloha e lamba miambotrano sy miambina an'izy da dia sady manasa vilia sy manasa lamba fa za mbola etsena. Le taizako ary nisy bandina indray ravindeny zany e. Tairy mba zany metsena dia ndriny manao an'izany rehetrarehetra zany ka. Hanomboka indray elahy le mafoloha. Zaniko. Elahy no eto. Tsy tiako manko le ataon'la tonga dia manimbona volia fidanana sikara sy toka dia ny sakafo indray miafy. Ka ny bandy kosa tsy maintsy manalaza ravaka azy. Na zany aza mba tsy njoviany no avy e. Tsy fahita langa azo fahasairana antsika izao nefa elahy mbola mandany vola amin'ny zavatra mbola hitondrana aretina ho an'lay ihany. Aiza efa ela ihany rangaza nyleveko izay fa mbola salama sy tomady tsara ny bandy hatramin'izao a. Raha ny amin'io mandany vola indray sy hoe sahirana ataoko fampetsika tsara nge mivolan'ny ankizy ndre. Sa tsy marina indray ary velo zany e. Dia manantena azy eo foana ary farafatany hoe volany nanaovany lahadalàna tsy amin'ny metsony izy. Fanampinany amintsika sahirana sy ireo zandritsika manko no nangatahako taminy fa tsy volanaovany lahadalàna kosa. Le ties. Nareo koranga be sermona manoatra no rabainina sy rabo faro azy. Tray. Sa mbola teo tokoa manko izy ireo Azafady ravaka raha ohatra nampalailo indriny teniko teo tsy maninona ka alahelo sendra nandalo fotsiny iny. Ka zao ry vavy raha mbola eto tany zany dia tsy misy zany bandy tsy tia mirevo zany na dia hoe masina be ohatra n'inona azy. Fa zany hoe ny fomba fisehony fotsiny samy hafa. Ny ahy zao dia amin'ny alalan'ny toka sy kiara. Na zany valy zany izy ange zao mety hoe tokiara revoka amiko rakoboko e. Aza mety aladala eo rery doda. Tsy ho azonao amin'izany izy. Olona tia fanatanjahantena be zany ka tsy tia mandray zava-mahadomelina. Sady tsy ianao mbola zazakely koa no havita hitarika azy amin'izany e. Raha mpiara-miasa aminy anga dia mety hoe anaiko tsy satry saingy tsy avelako raha mbola zaho miaraka aminy. Eny ariko. Fa za kosa aloha tsy zazan'ly zany tsony efa 4 taona efa manana karapanondro afaka mivoaka alina sy afaka gadraina tsara taoko fa efa lehibe zany. Mbola tsy hain'lahy manko ny sansan'izany atao hoe efa lehibe zany. Mbola vao manomboka fahalehibiazana amin'ny taona elahy fa tsy amin'ny saina sy ara-panahy. Ohatra ny lasa hivadika adevitra be zany resaka zany fa ndao amin'izay raha nga hidina anao raharaha. Marina tena variana teto sika. Ndao tokoa ary e. Mahafa kely io le boky mivoakiko teo ka. Afitaiza raha neviny io e. Le izy moa sady tsisy mpanoratra ny mombamomba n'le boky. Manao ny faly. Oay, ravaka manao ana. Ary tao taitra be lahy. Inona aloha ny vaovao e. Tao elaela tsy hita manko elahy nefa zany tady an'la taty amin'ny biblioteka foana. Zany ve? Teo foana ary ako. Zany hoe nisy zavatra mifatohako teo dia zay nataitray. Tsy dia misy fa any amin'ilay zao ny vaovaoko. Inona moa ny vaovao eo fa tia fianarana mesarotra ity foana e. Normal ange zany e. Tsy mitovy amin'ny tany amin'ny lycée nge ny ety amin'ny université fa miakatra grady. Fa zamana tena fanampian'la foana. Ndry koa aky tena tsy miova mihitsy. Mba fanampiana amin'izay kosa rehefa ety e. Zany ve? Za ve dia haino elahy. Fa oke zany e. Fa zao avady koa ny resaka e. Ka avady eo ary. Fa inona ho le boky mivakiany lahy teo? Boky mba nahaliana sy nahavariana tato amin'ny biblioteka fotsiny izy iny. Inona ny lohateniny? Métamorelle. Inona koa zany? Tao mahaliana masina. Lava be izy fa manaraka tantarako indray. Eny ary fa andao aloha mba hanao devoir économie amin'izay fa izay no anton'ny tadiavako any langy e. Ok ary. Eto koa zany milana an'ireo fahaizana logo sy expo tany amin'ny lycée. Ety tokoa vao fantatra hoe atao inona izy ireny. Teo mazava be sady nge zany andro zany e. Amin'ny firy zao? Oay marina.
ay tena efa mifitolatsaka fefany tena tara tonga zany dia taxi moto zao fa tsy lasaka manahoany faly reto ny sakafonao fefa nataoko tsy mila makany ampianarana ianao zao fefa nisy namanao tonga iny teo misy fahoriana hoana any ampianarana ka tsy mianatra amin'ny maraina fa arivinareo mamangy fa togaga be ianao hito tsapao ny tanako fa tena izy e so dia mbola manofy araka mbola tsy mifoa tsara kay fa maninona tsongondry mafy be ohatran'izany ka amin'izay tsapanao tsara hoe tsy manofy ianaoko sa inona mbola tianao anaporifoana hoe tsy manofy ianao ampiana orika indray oka aloha ilamina tsara ka zany hoe nety ve zany le sary nataoko tamin'ny boky tena tahaka anao zao mihitsy manko le sary tena tsy mampino tsy mahatotokoa nefa ianao satria tsy mangatsika be ny tananao teo no sady tamin'ny andro mazavako tsy mahatoto zany re za le sary nataonao lasa nofa mandrato koa ary eto aty any ny tananao enao tsara izany fofinaina avy amin'ny vavako soroko izany mafana tsara izany alalàna fa olombelona eny tokoa tena mahagaga zao ary tena tsy nandainga zany nanoratra an'le boky fa ndry izany aloha mazoto manao raharaha be normal be zany raha mazoto manao raharahako ho mpanampy sahaza ny namoronanao sady misaotra anao fa tena nataonao tonga lafatra momba tena nahay sary tokoa ianao sangy nisy indro kely fa adinonao nanomeny anarako zaty filazandry azy io raha ny atsara indringa iny dia ny anarana hoe Rebecca zao no mety amindry volana maro zao ny arahana sy Rebecca tsy mahampino mihitsy sary nataoko tao anatin'le boky dia nahavita namorona olona tena izy ny fomba amerenana n'le boky any amin'ny biblioteka zao ny olana satria efa mivadika ny Rebecca le izy chéri ahoana ke malaka fa manina ho ahy elahy mivariana be tena lasa lavitra mihitsy ny fahitako ny sainy lasa mifanahany lahy fa ny vatany lahy fotsiny ny hitako eto ndry koa ki dia aza manao izay mampime io ka tena marina inona koa zao mampime an'lahy amin'izany ka le fomba hitandry ny saiko sy ny fanahako lasa lavitrako ay ve fomba fiteny fotsiny ray izany fa lasa ho anahy ihany aloha izay mampiasa saina ny lahy fa zay ange ny antom-pisiko eto tsy misy olana ka mahatsiaro an'ireo dimy lalovantsika fotsiny ahy ay ve ka inona midiatsika ary ny tsarony lahy ka mibe aky izahy hitantaraka kay marary inge iky izany anomboka indray ndry sy le manongonongo ty ka elahy mandreraka ko sao dia efa tokony ody amin'izay aloha tsika sindry fa efa mangatsika be eto ny fromage sy ny kafe rehetra efa lany ihany kioka hotsady ve fo amin'ny 7:00 anie zaho jereny lahy tsara fa efa manomboka amin'ny rehetra daholo ny jiro endray ary efa tapitra ny fisakafoanantsika fa tsy mangatsika izany ndry mangatsika kely ihany aho fa fino mafy eo atratra ny lahy fotsiny amin'izay mafana tsara sady mandeha tongotra tsy moramora ny antsika etsy ary izany avako izany sady mety mihitsy zao amin'izay ry zalahy tsy samy jerijery andritsoniko rehefa le ndry irery mividy zavatra iny manko zao tazako lavitra misy bandy efa mily ivoaka mihitsy maso mijery andrity sady tia fampiresaka amindry saingy voatazany miandry any dia tsary zalahy fa matahotra ananga manko na izany ary asa dia sary-piaro loatra ka ianao ihany ny tiako dia tsy tia olo-kafaka ohatranao tsony matsoki ana faly misaotra kia dia tsy asiana orika fisaorana kely kory fe eo ary mamy eto letsy eto mba alaina sary kely aloha ohatsy ary
andraso ary aloha eo ao tsara aha manisa telo a ok isa roa telo ao ao aiza aloha mba jereko tsara fa somary nisy defo kely mba averenkely indray mandeha s'il te plaît zay nylara le vehivavy tsy mety afa-po rehefa makasary ao ary zay hoe wow zay vo tena tsara merci chéri ary andao amin'izay tsika selanao selfie dia ody amin'izay ok ary fa zao Rebeka tsy azo voaka amin'ny réseaux sociaux reny sary reny fa souvenir amin'ny téléphone ihany so misy manao ody amin'ny sary tsika manko anahirana fangamotsika tsy mivavaka fa eny e ok foray ary ny teny lay vita ihany marina le asa tiako mandeha tokoa ny fotoana ohatrany tsy tsarony le fijaliana tamin'ny fianarany reny ody toa misy mpangataka eo nylohan'ny vavahady zany fa ahoana koa ary zany mba mangataka rera amin'ny seza fa efa 3 andro izay ny tsy ny sakafo mba afaka misaka kely ve aloha anao azafady fa za io manko zao mbola vo ambotrano mihitsy sady rerakako ianao dia eto mivavahady mihitsy manko no mifona sy mitalao rera amin'izay fa tena noana vety zay koa no manderaka amin'ny tompo-mpangatako tonika tsy mety ahifika mihitsy sa zao le lazain'ny baiboly hoe manana finoana lehibe inona ianao dia mba azafady amin'izay aloha anao amoako mivavahady fa manahirana misaotra indrindra raha amin'izay dia tahin'ny tompo mandrakariva hoe marina samy vola be tena sambany teo amin'ny fiainako any nisy name an'izany mety mpanakarim-be nga amin'ity raha amin'izay ty aleo ikisaka amin'izay so ahita losa amin'ito ka ary ohatrany tsy voavao amiko nge nitarehan'le vehivavy teo e taiza moa ravaka toa misy itovizana amin'ny ravaka izy teo andraso hoe jerena tsy nalehany teo andraso kely nge azafady hoe toa miantso andray le raha amin'izay zany fa misy inona ary toa lasa matahotra zany ka so mifamatika ary ny vola tokony nomeny azy tamin'ny zavatra hafa ahoa zay ramose faly aloha ny anarako fa tsy zany ramose zany fa saika anytany anarany fotsiny raha tsy mahadiso fa misy namako izay tsaroko mahita ny endrika hoe ako andrekako faly ony ny anarany toa niova be izy marina tsy menatra zany manoloana azy dia ahoana zany no atao andainga anarana ve kanefa raha mandainga dia raha mbola hitandray tsy hoanotaniany ve momba aleo ranga tsy mandainga zay lalany ihany lalany so mba nalefa n'Andriamanitra izy hanavitra ny fiainako ravaka tompoko ny anarako io tokoa raha fa tsy nandiso any heritreritra tena ravaka tokoa ty za ihany re ty ravaka tsy tsarondry ve 5 taona lasa mpiara-mianatra tamin'ry tsaroko tokoa niova be ianao mianatra anao oka zay le tomany aloha ny fafako ny ranomasonao dia andao ditrotrano dia tantara ao adolo ny nahazo tsy anahirana ny ao an-traminareo ve izany tsy misy olana ka za rery nge ianao andao midira mandehana vetivetika aloha ndry mandro ambadika ao manaraka n'ity lalatsara ity dia mivily miakavanana misy akanjo afaka isolondry ao rehefa izay dia tongava misakafo eto amin'ny latabatra eto ay ary le volanao teo zany tsy maninona iny eto andriny fa tsy maninona eny ary misaotra betsaka lasa vetivety ary eny ary fa dia nisy inona loatra ara ny nahazo ny ravaka hitako moa izy netsita tsy kelikely tany am-pianarana namandretrako moa tsy nisy nyteny izay nisy azy aveoko tena mahaliana ka
izy fa miverina. Ary tsara tarehy ihany ka iravaka ity indrindra ao anatin'ny akanjon'ny Rebeka inko. Maninona marina moa izy ity zany tsy nitoriako fitiavany. Eny efa ohatran'ny anabavy moa no nandraisako azy. Aleo raha tsy misaina an'izany intsony. Dia mahazo toerana ary ndre. Dia tantarao amin'izay sady mihinana ihany tsika. Azafady aloha raha tsy madiso anizaka ity akanjo ity. So anahirana amin'ny tompony manko raha fatana misy fofonako. Aza matahotra ndreka. Efa tsy hanaovany intsony ireny. Sady izy koa ngetsy eo dia aza miasa saina amin'izany ry fa rehefa avy eo ihany dia hividianako ndry. Iny kosa aloha dorana fa sao anahirana tokoa. Ok ary. Ka zaho ary mifandeha ny tantara ary faly asa raha tsaronao fito taona lasa efa maty raha be taontaonanay sy ny karakaranay zany. Le fanginareo mpiara-mianatra rehetra indray andro ariviny tamin'izay toa tsaroako ihany izay andro izay. Tsy nianatra tsika tamin'izay no marina araka ny voalazan'ilay namantsika tamin'ny olo tiako. Izay tokoa. Noho ny fahasahirananay moa dia tsy izy no alefako taty aminareo io fa sandrinay. Ay, zandrinao taty. Raha tsy diso koa ny zandrinareo lahy ohatra mirevo foana miaraka amin'ny zalahy ato ambadika ato mba teneno ihany kiry zareo ireny fa tena tsy vitaneo simba no avy ny sady arary fa ho veriko ny fanahany. Tokony tsy mimena vola foana izy anatanterahany filany. Aleo izy hijaly any rehefa tsy mahita vola ireveny. Tonga saina izy rehefa any am-ponja any toeran'ny fanabeazany. Tsy avotana koa izy hoe rehefa any. Ka eo indrindra ny olona nangery faly. Tsy nisahatra mandrakariva ny tondram-bavaka sy ny teny azy. Saingy nyombo hatrany ny adalany. Araka ny falazany dia tiany loatra ho ny endrik'izany tovavy tato amin'ny sezany ka nitereny ame vola azy anaovana opération kidina pin saingy tsy nomeko izy. Mba loza koa zany ko. Tesitra izy noho izany ka iny hitanao tsy niteny nandritra ny fahoriana iny. Kanefa taorian'izay nanao ny fomba rehetra izy azahoana vola ka ny olo tiako ihany no nataony lasipatra satria fantany fa ny olo tiako ny tanazy vola RTL. Tena enjany izany tantarany izany ko. Dia nanahoana aloha ny toyany. Dia sahirana rery teny anamelona an'ireo sandriko sisy. Tompoko la tonton koa moa efa matifady rato eo. Ny fianakaviana nandao daholo fa zaza matetra moa izay nefa efa kamboty nanomboka tsy arako intsony ny fianarana sy ny asa tselika ka izay tsy dia natanao tany am-pianarana intsony. Tsy nambarako taminao anefa izany fa sao nanahirana anao satria samy mpianatra tsika. Kanefa dia tokony laza ihany fa izay ny mampinamany. Ka na dia hoe tsy afaka mifanampiarabola azy tsika afaka mifanampy indray amin'ny sosokevitra. Izany tokoa ve? Fa toy izany moa ilay fitantarandry. Teza moa za teo. Dia ry radava ho azy izany nanao asa tranon'olona ka voaroaka. Tsy nisy nentina andray atsony no mpampiasa trano satria be firongona ankizy be ho velomina miaraka amiko. Tsy naneritreritra nefa andeha andoto tena fijangajangana azahoana vola manoloana an'izany rehetra izany. Maleko nangataka sy nanary fakon'olona. Eny, mety aloha izany nataony izany. Saingy indrisy anefa fa noho tsy fahampian'ny sakafo ny sesisesy sy ny fari-pianana tena ambanin'ny tanàna dia matiko izy mianatasy sandriko. Maheresaka ialako tsy no raha hoe namofo tamandry fa zao afaka mampirena kely aloha ndre raha hoe fianjeny fondre. Ka tsy maninona efa tapitra koa ny tantara. Reny polisy mandalo ireny natsokony andraikitra ny vata mangatsika nisy mianadahy satria tsy hitako izay hanaovana azy. Dia izay ry ilay hitanao mitety trano mangataka iny tena mahaotra izany tantarandry izany ko. Fa hono aloha ravaka. Efa ela izany ilay nanomboka nangataka. Raha azoko tsara raha mahavita mitety trano mangataka izany angendry mbola afaka miasa. Maninona moa tsy miasa? Efa reraka loatra ny section foko dia tsy nahavita intsony aka lasa kamo fa niandry tolora fotsiny. Teo amin'ny 5 volana teo azy izay no nangataka.
efa fitsimbianan'Andriamanitra tokoa matoa tsy nisy nanjoandre tao anatin'izay 5 volana izay. Ary mba tadidindrindra izany ty trano ty matoa tetindry no mijanona. Ie, tsaroko tokoa matoa mandalo eto sondray androany mba handalo ety ihany ianao na dia lasainy manodidina fa tsy dia makaty azy ianao. Izany mijanona any am-piasana foana e. Miala vira toerana fa ndre mandeha isan-kerinandro any any makaty fa oma ravaka. Lasa iza ho azany le zandrinao lahy e. Efa volamo maloha reto netany. Aleo mpidirina anaty fiara sisa. Any anosy be indray ny papasy mama. Ohatray marina. Tena lasa mifanindaka le telefona. Vonjere olona, lasa ny mivandy ny telefona. Tena mijerijery afotsiny ny manodidina izany e. Dia ataona moa izany fa dia afoy daholo dia atao anatin'ny telefona iny. Ravaka. Ahoana ry faly? Lasa amin'izay ahy. Karakaro tsara ny trano dia ampahany foa izy efitra sasany mba ho fidiram-bolandry arak'ilay efa resaka amin'ny fanaovantsika ireny. Mety elaela any mantsy avy miverina indray dia mahereza. Efa napetrako ny volia fidianan'ilay kojakoja na ny akanjo fa tsy tratrako intsony ilay nandeha ny etseny. Hitako tokoa izao fa lehilahy tena matahotra n'Andriamanitra ianao ry faly. Mankasitraka indrindra dia aza manafa ho tanterahako amin'ny atsakany sy andavany ny teninao rehetra. Veloma dia soava aty. Misaotra ravaka izay fa lasa mba azokanao sakoa le rangahy teo iny. Tsy nanenjika akory le re. Vola be mihitsy nefa izao nyseran'ity izao. Ohatra fa tsy tia amin'ny fond d'écran ty ve le sipa hitako indray mandeha taona maro lasa iny tena izy mihitsy io. Tsara vita ny lary dodan-drano faly io mihetsika aingana dia aingana. Mandroso. Manahoana ianao mama? Manahoana ianao? Inona ny azo atao anao? Ka arak'izao hitanao izao mory mama dia tena avy lavitra mihitsy io izao ny tondra nyreto eto amavesatra eto. Mba tia hitanao sy resaka aminao mivantana mihitsy moa izany e. Hitako amin'izao tokoa aloha fa avy lavitra ianao e. Ka tsy aleo ve aloha androsoana ny masaka vao atomboka andresaka e sa ahoana? Ka sao dia anahirana anao loha zandry mama alaina fotsiny izany ka. Sady efa ora fisakafoanana koa ne izao e. Andraso aloha asaiko alaina ankizy vetivety. Orsoa! Mba eto kely aneny rononao mba ho anay sy vahiny ity e. Ie, ka mahazo toerana eo amin'ny seza eo ary ianao dia izany hafahafa. Tsisy tsindre zandry mama. Ianao aza zao ny sorana ny sahiranako. Izany indray moa no hisahiranako eo raha tsy ny vahiny e. Efa reto koa ny sakafo. Sady mihinantsika dia atomboy amin'izay ary ny resaka ao. Ka matoa moa izany za tonga aty aminao dia manan'olana e. Raha tsy diso ny filazan'ny olona sy ny fikarohana nataoko tamin'ny internet dia mahay androny téléportation roa noho ianao mama. Ty filazanao koa e. Marina izany. Azo lazaina ho izay ihany fa saingy efa tsy dia nanao an'io tsonge za tato ato izay ny olana. Ka sao dia mba misy azoko atao ihany ary aloha momba n'ilay zavatra ilaiko raha mety tena zava-dehibe amiko manko ilay iziko. Lazao ary aloha dia hita eo izay azoko atao e. Eny ary. Andraso ange? Andraso. Reto. Ino reto ry iza aloha ny antsoko anao e? Dody ary mama. Hitanao ito vavy io mba tiako hiaraka amiko izy. Saingy tsy eto toerana moa izany no mipetraka fa any ivelany any e. Ndray andro izay ihany izy ny hitako tena Antananarivo dia tonga dia nanaitra ny fitiavako angeny endriny e. Raha ny fahitako azy izao tokoa aloha ry Doda tena na ny tovavy hitako rehetra hatramin'izay ary tena marina raha misy tsara noho ity. Rary ny any ianao ry Doda raha tsy naharay lamba vao nahita ny endriniko. Saingy ity lehilahy miaraka maka sary amin'ity izao ny olonako
mety olo tiany io. Ka tsy olan'izany ry mama. Ataovy amin'ny fanaovana azy fotsiny le sipa mba ho tonga eto anatrehako dia ny soldako no ndray tanana momba n'io bandy io rehefa hitady an'le sipa izy. Raha tsy hoe angaha tonga dia ainy mamako no mikarakara momba n'le ry hoe tsy misy arakaraky ny piray Inona ny tianao tenena Doda fa tsy azoko. Ka vonoiny le ry Zany mba toe tsy hainao ty. Raha mon'olona tokony any amin'ireny mpanao ody ireny inge zany ianao mandeha fa tsy aty any mavita an'izany zavatra takianao zany. Eny efa tsy afenina anao aloha fa efa tonga tao an-tsaiko ihany zany fa ny spesialite anao no tena nahaliana sy ny tantara nampalazana vahiny. Hitako hoe tena niavaka tamin'rehetra. Tena mba ataovy re izay mety ry mama fa efa nentiko mihitsy aza ange ny volanao Ko satria moa zany ianao mitalao sy miangavy mafy dia aleo farapitsa ataontsika ny fombafomba. Misaotra indrindra ry mama, makasitraka. Vita aloha izay ny raharaha rehetra fa aloha atsona amin'izay aloha Rebeka dia miaraka mandehandeha eny amoron-dranomasina eny Rebeka. Ahoana? Hatramin'ny oviana indray moa izany fomba famaliana izany ahoana tompoko na ahoana malala no hatramin'izayko izao ny ova. Hatramina lasananao. Mbola malahelo ihany angamba malalako sa tezitra? Izany vekany tanina. Raha fa tsy handeha intsony za raha malahelo ndre izany mody izany eo foana. Sady natsoko tamin'ny telefona amin'ny papa sy maman ianao tsy namaly mihitsy. Ka ndry koa ary nge nasaiko nomeny papa sy maman anahy tsy nety niresaka tamiko mihitsy. Ka ela be ianao vao mahatsiaro anahy mandreraka. Avy eo tsy nitsahatra nangataka telefona tamin'izareo ahiantsonanao fa tsy azo mihitsy ianao. Ka tamin'izy efa very nge izany vao niinsiste ndry nisy nanendaka mantsy ako. Nga mbola tsy nilazain'ny papa sy maman tamindry izany efa nitenenina. Izany koa ve dia mitombina fanamony telefona fotsiny ianao tany tsy hita tany dia nanao fiainana dia nanjavina tany fotsiny. Namita fianarana sy nitady asa reny nataoko tany fa tsy nisy an'izany Maninona raha izay misy amin'ny papa sy maman ny ianarana sesana? Ka sarotra be nge le mifindrafindra toeram-pianarana sy fiasana efa ady be raha vao nanakina me affectation aty tany ampiasanako. Izany dia noho ny fitiavako andrisy ireo ray aman-dreniko ihany izany. Dia mba inona izao ny vaondalana nentin'ny lawana? Efa hitako menao mantsy papa sy maman dia sarotra ny adinonao. Ary ny alina indray izany mahalalako izany aza matahotra fa indrindray ve no adiniko ny endry aza ny tena lehibe izao andro eny amoron-dranomasina dia eny meko. Mahafinaritra ery izany rivotra masina izany sady ampian'ilay feom-borokely tena kanto ery fa mbola misy toerana hafa tsara noho izao nge eto Nosy Be izany aiza le izany? Any amin'ny Île de Bali sy Maldives izay eto ny lahany za eny le kiry malala resahana fotsiny papa sy maman dia any mihitsy no atao mivola tantelitsika. Fa nga toerana raha ihany anga izany? Toerana roa samy hafa ka fa ahoana? Ka lasa vola tantely indroa izany amin'ny toerana samy hafaka. Safidy ndrika izay tiandry amin'ireo na izy roa koa raha nge araka ny tenindry dia mba vola tantely roa izany. Sady inoko fa tiandry ilay kolotsaina aziatika any satria tao anatin'izay aingam-panahy mihitsy mantsy ny namoronako andry. Sady na ny teny malagasy misy foto-teny hoe maleaza dia efa misy rasina maleziana na aziatika. Izay mahaliana ny tanora matetika amin'ny kolotsaina aziatika satria efa any anaty rano mihitsy ny fitiavana azy tahaka ny namoronako anao izao ko. Mba enjana koa izany filozofia anao izany ary nandray ary mahatonga ny tendance-anao tia toerana toy itony. Zava-maitso, toerana misy feom-borokely sy biby anala, ranomamy na ranomasina, zavatra naturel izany Saroko ohatrany tsy dia alaise loatra mantsy ianao tany amin'ny toerana tsy nisy an'ireo zavatra ireo. Ka normalina nge izany Rebeka Satria ireo zavatra nolazain'ireo no mamelona ny olombelona sy ny tontolo iainana.
Ankoatran'izay mitondra fitony-tsaina sy fanahy mihoatra noho ny mahita zavatra avo lentany amin'ireny firenendehibe ireny. Aiva re sady noko koa fa rehefa tonga any amin'ireo toeran'ireo ndry dia mbola ho nofosana sy hahafatifatony izao satria vokokô any. taizako nisy koko mampatavy izany eo dia mampiresaka eo fotsiny izy. Fa ina ihany aloha ilay fandalana netiny lahy ho anahy ka zao ary fa rindresaka fotsiny mantsika dia mieveriny lahy hoe adiniko izao eno ka zao ary eny ary akipio masondria dia atolory any tanandriakavy tsy ary ao aherato amin'izay ary vonina vendre Rebeka ho tia sy anakio ravako ny tokantranoko andre kakio faly vonina tsy aro finiko mafy izany avako izany sady ampiana bizo mihitsy eo ary ka ahoana tindera ve ny voandalany tiako be ka sady vato safira mihitsy angamba izy izany dia volamena sa tsy izany zay aloha namboariko mihitsy ange io tsy teny amin'ny mpivarotra sy mpanamboatra peratra mahazatra takanao tsy hitana izana izy saotra kisheria dry ary naninona tampoka teo ndry izany tena tsy haiko lesy fa ohatrany hafahafa be izany andrikako to mitritra ho azy anie zany tanandry izany ohatray to mihitatra amin'ny vatandry rehetra aleo rehetina mijery dokotera angena sao mararina misy zavatra tsy zakandrina ny sakafo ohatra tsy haiko ohatrany tsy afa-mihetsika izany finy mafy ohatratrany lafa ohatra matakotra fa batako ndreta tsy afa-mihetsika tsy maintsy jerena dokotera malaky ndry ao aza mataotra fa tsy misy avelaka amin'inona ndry izany raha mbola eto ay faly fa manina inona rety iry lanitro tokony fototaratazy be dehibe Rebeka marina sady nahetiny rivotra tsy kelikely Rebeka ho atazomo ny tanako dia aza vototra mihitsy maty afaly fontseo Rebeka mbay marina tena lasa ny rivotra izy marina aleo rangaha raha nireny potaratasy etiny rivotra ireny sy raha fahitako ny tsy vanina ny ambadika izao zavatra izao lasao aloha iantso ny papa sy maman dia anangiavy etrany ary nandaitra kosa le fikandramatobe akay ay fa aiza zany kalmy ianao manjatiana atombovoka ianao zao ary aza mieritreritra anao fihetsika mahery fa tsy hisirika ivoanao ato efa nytiako tsara dolo ny trano rehetra fa izako ty lehilahy ty marina tsy olon-dratsy ty andraso hoe ary tsy nanina akory any izy mivatako izany fa ahoana ary iza no nitondra tato andraso fa iza moa le tady teo tietoka aleo tonga dia fatorana tsarika ala sao dia tafatsoka eo mandra-panomako an'le tsakitoko reto tena tamin'ny mitondra tady matevina be marina le lehilahy marina tsy hamatorany ahy io izao tsy maintsy tady fikaranga tsy maintsy anohatra ao aloha ndriry malala fatorana amin'ity tady ity sao dia tsy hitako eo mandra-panomako ny tsakitsika mba hitandrianina fa za mikasikasika eo to mamely tampoka kay mandeha raha mihitsy zany vavako izany tratran'le daka teo ka mbola aiza ny azo anao hoe tsy maintsy ho tafavoakato zany enie ka ho nofy satria moa sipa tsy manaikentina mora ihany tena dia ho avy amin'ny fomba maherisetra ao avia manaitena dolo za mivatako izany le aza marobe kala ray ady sady tsy ny antsonjeo mihitsy izy na dia indray mandeasa marina raha tsy avo nahita sipotra izany so ihany aloha efa niomana tamin'ny tsindrona fahampatoriana ahy ndaso
Ary aloha endasina amin'izay reto trondro reto atao tsako fa efa tsy makaiza tsony sady efa tratra ny fatomaty. Manenjaka hotelety fa iza koa zany nefa tsy misy niza amin'izy eto manodidina eto. Aleo rangato izy nany ny fanendasana. Efa vita kosa ty sady mendimendy tsara. Ary aleo entina ry amin'ny efitrano ry amin'izay. mendimendy tsara nefa tsy sira. Zay indray le feo. Iza koa ary zany manadaly zany. Ay, tena mbola tsy nisy sira tokoa marina. Fa natao koa iza moa le sira? Hatro rinato e. Sady fantany hatramin'ny eritreritro. Ary aleo tonga dia itodiana aingana be izy aoriana ao. 1, 2, 3. Ohatray, inona koa le aloko ana olona foakely teo? Sady ohatry ny lava volo be. Marina tsy ohatry ny rafoiny. Efa tiato aloha le siraka. Raha tsy diso za ohatry niditra tao amin'le efitra misy an'le sipa le zavatra teo ndaso mihitsy aloha voainy ty. Oy le aza ary toa tsy mifatotra eto tsony le sipa. Tady sisany eto fa lasa isa. Ito akaikiny eto ny ary tsy hitany eo. Nakoa ty zavatra mipotra tampoka eto akaiky tito. Zavatra sa olona maitsomaitso be, lava volo, mitapany ambany trondro nefa mahavita mijoro sady mitana forsety ngeza be nge. Zany atao hoe meta moray laminy. Afaka mivadika zavatra rehetra vao satsyona fotsiny ary zao hitanao zao. Tena sato le mitratrako marina le forsety marandraka. Mate! Tena tsy voa izy marina. Aleo idinaingana aloha ty varavarana ty. Dray marina. Tafasisika teto ambany varavarana izy sady mivadika saribakoly mampatahotra lava volo vaky tampony. Marina tsy saribakoly razana bololona zaty ary ty tonga tsy lera fa nasesiky ny razana koa ka. Tena hitorakantsy izy zany fa aleo asiana fitsoahana. Tena voanay antsy marina ny sandroko. Angapetsika be koa le zavatra teo. Aleo velominay anty fiary ty ka. Tena trahatrala ty. Marina raha izy be tsony amin'izao. Ty kosiny misy fiara. Ndraso rangatonga dia sakanana. Andriamanitra ny tokisana mba tsy ho mpangalatra anao. Mbola misy olona manakana ihany marina nefa efa maika. Aleo rangaha ampiakarina ihany ny hafainganam-pandeha. Tsy ikisaka eo amin'ny arabe eo ve io rehefa tsy mijanona. Nefa raha ilaina moa io dia ahoana? Sady mila olona betsaka ty ady ty. Sady tovavy koa ary kay izy zany. Aleo rangaha hijanona. Iny kosiny fa nijanona. Dre, toa madama be chauffeuran'izany. Manahoana tompoko? Tonga dia mekaraingana ary mady kely maika izay. Ka eny ary tompoko, makasitraka indrindra. Ka aiza ary madama kely ny ateriny? Eny mahatony eny tompoko. Mba hafahafa koa ty fiara ty izany. Toa feno korotan-javatra be. Oe, sady toa misy baso ito ampovoan'ny seza ito. Sao mba olon-dratsy ary ty vehivavy ty. Oe, misy lehilahy ray mitongilana koa eo aoriana io. Azafady hoe madama. Fa ahoana madeny? Raha tsy mahadiso iza kay io lehilahy ao aoriana io? Tovolahy tonga tany amiko ny vonjeko re io made kely Ay, azoko jerena ve ny endriny? Tsy maninona ka. Afaka mivadika ao aoriana eo ianao raha hijery azy. Ry lanitra todoty. Loza koa ty. Torana koa le made kely nefa za ty sahirana fa sady maratra nefa mitondra fiara.
Ary inona koa no mbola manakana lalana eto amin'ny tetezana eto ary? Toa feno polisy gendarme be izy izany. Tsy maintsy hijanona eto izany ny fiara dia mivoaka raha ny toromarika omena izy ireo. Tena tsy azoko. Iny fa mindana. Totovolahy izany mivoaka izany manao ny ianao madama, sao dia mba hitanao misy an'ity tovavy amin'ny sary telo. Marina tsy ilay tovolahy tamin'ny sarinetiny bandy iny tany amiko ity. Dia izato tovavy zato koa ilay sary niaraka taminy. Hivoaka daholo amin'izay izany ny tantara. Ndao aloha ry tovolahy aleto aingana fa sao tonga eo ihany ilay zavatra. Ka eto amin'izay raha nyresaka ao raha matoty fa tsy misy azoko mihitsy ange. Naninona io lehilahy io dia naninona tokoa ravaka dia aiza Rebeka. Inona izany zavatra nanentsika izany? Azavaiko aminao avokoa izany fa andao aloha entina aingana any amin'ny hôpitaly ilay kely ity fa vera be. Fa nafody vonjy maika fotsiny mantsy nataoko tamin'ny tratrany. Tanany sandrina koa ary ngeno madama toa maratra saingy mifatotra lamba fotsiny moko. Tsy maninona io ka tsy ampafiry nefa ny lalovaka io Ravaka. Aza miteny mafy aloha elahy fa miresaka tsika rehefa voatsabo elahy efa ety an-dalantsika. Ravaka, enoy fa efa fantatro fa kely sisan'ny aiko. Marary be ny tratrako. Aza miteny an'izany ho ahy elahy aloha. Eto dia mifona aminareo rehetra ny amin'izay nataoko tamboka tokoa tsy maly elahy. Sendra patsara tsy mivava metamorella hono ny anaran'ilay zavatra iny. Tota Zay fa veloma daholo na Tota ho aho. Andray tena tsy rara izao fa mifankahita indray ve lesitsika sy elahy tena andao andray elahy sady nandao amandrakizay miverena moa ilay sandro malala mbola milalanga izay. Oka izay ravaka maiza mionona. Azafady ry zareo manapaka ny fahoriana fa efa intazako manitsidina manaraka antsika indray ilay zavatra. Marina fa bibinona ary io izany tena tsy mihotsina mihitsy izy amin'ny bala amin'ny polisy na amin'ireo kitay afo mirehatra toraky ny olona azy fa miova endrika foana fotsiny. Mety normal ihany izany ka raha dinihana lazay ilay tovolahy teo hoe metamorella ny anarany dia misy fitambarana ny teny metamor dia elle. Inona ny dikan'izany ry madama? Fahazoko azy fa mila karoatsika metamor ampahanteny hoe metamorfo satria io miova endrika io foana ny zavatra io. Ela indray milaza Andriamanitra. Raha azo tsara izany ry madama dia Andriamanitra ny fivadiany ergazany hoe tsy satana ihany nefa roana izy hitantsika maso. Tsy dia tena hoe satana fa nisy miaramila matanjaka ary matoa izy hitantsika maso dia nisy miaramila azy izy io. Mba iza koa nanao an'izany ry madama? Mety enao izany ry tovolahy. Fa zanona ry madama hitady an'ilay olo tiako fotsiny ve no antony tsy misy idirako izany. Eo indrindrasika izao fa ahoana mba afaka ambaranao ve hoe taiza ny fakahitana rehefa tovavy tianao voalohany. Tsy azoko nge madama midina izany resaka. Eny fa raha tsorina aloha dia sary nataoko tao anaty boky izy. Mety afaka velabelarinao tsara ry ve hoe taiza ny nahitanao ny boky io. Ndaso raha tantaraka eto amin'ny voalohany. Dia izay le izy raha azoko tsara nge izany madama nitsoinao iaviana dia hoe noho izay ataoko izay izany nahatonga ny biby sa zavatra io. Ie, misy ifandraisana
io tovolahy maty io koa tonga tany aniko tady an'io tovovavy io saingy namamana fihetsiny ka narako izy kandiny tara loatra izay zany no toerana nitantarako nandray andro eny ry faly izay vao azoko ny antony folan'le lehilahy tao fa mba aza atao hoe tovolahy sy lehilahy zany foana kosa izy ry zareo a doda no anarany eny ary tsika koa madama mbola tsy mifankahalala anarana ko misy tery fotsiny ndray atsonaa ianao kosa faly dia ravaka tadidiko daholo izany mba hafakely kosa ny anarany madama izany eny tokoa ako hoe azany fa ohatra mandefa famakatiana izy amin'ny biby izany tandremon'reny tena mila mitsoraka ao amin'ny orano itsika zareo angany nareo angany dia tanety any tsika marina ary le madama misy tery teo ravaka tena tsy haiko hoe marina tsy tafalendrika ao anaty rano ao mifatany zandroko azalasala venina fa tsy misy alevina ntsony dia mahery izaka loza koa ty marina le madama misy tery iny zao mahafantatra ny zavatra rehetra amin'izao nefa izy azy ty tsy hita zay nanjavonana ko oay zereo io alohantsika io faly oay tena le zavatra io le zavatra ohatray marina vo mihamanakaiky izy dia zavatra hafa ndray to lasa to faly malalako ela be ianao vao hitako indray andray tonga dia ny famihana izy roa marina tsy lasa hitanjy ireto hijery andreto fa inona marina aloha notranga tamin'indray rebeka to ndraindray mantsindry nivadika zavatra mampatahotra ndao alohantsika selahy ikisaka kely ery dia eny tantaraiko oky ary ravaka hoery vetivety aloha zay eny ary mba ela kosa andresaka izy roa zany ka izay kosa fa mifanorika mety vita zany okzaytiva sempotra oary fa hovaiko indray raha tsy tianylay andrekyako to mivadika raha mampatahotra be ndray zany marina tsy rianitra tohatra mitroka fanao amin'ny fafanfaly eny ilay vehivavy zany marina tsy mitovy amin'ny nataon'ny mamono zao dia inona nataoko any votako azy izany efa ty tanam-polo kosa mifanafaly malalako anjaran'ity tovavy namaty indray zaho andre marina tena lasa toalamena sy vovoka sisy faly sady tao manantonandra ange izany izay zany ry ravaka vao hofaty natao mivavaka pofarany ka aviety amiko faly aviety raha tena tianao aza mihainao an'io madama ratsy fanabe io ianao malala tena tianao rebeka saingy tsy hitako izay arahana aminareo fa ahoana ary zany to fantatry ty madama mistery ty hoe ho faty faly za koa nahita ny fomba nafatesana saingy tsy teo mistery tamin'izay aleo ampiny mistery andresy lahatra azy aloha ka marina zany lazay madama mistery zany ry faly zany fa volombelona amin'izany tadio fa raha manaraka ny tenin'io elahy dia célibatera mandrakizay fantany vovokona faly marina le sary tena njavina tsy kelikely lasa vovoka mainty sy setroka le vehivavy mahavarina ka miandro ny falazavanao ary zay madama mistery mikasika an'ireny zavatra etrareny fa tena tsy azonay mihitsy ngely izy zany tokoa sady le fahaizanao mipotra tamiko iny koa mahaliana sy le faly fantatra hoe ho faty iny andraso hoe odry ty ve tsy le vato sarobidy misy mistery fatay izy iny no hitanao iny tokoa eny ampiasainy madama mistery zany iny zay vao azoko
Rono mbola mety very madama mystère raha atao tsy maty indray todana dahako. Ary ny anandray ahoana moa zany momba ny Rebeka ka? Araka ny fikarohana fo nataoko dia tsy voatery Rebeka ihany fa izay sary rehetra atao anatin'io boky io ka lasa tena izy dia manao ohatran'ireny rehefa misy matezitra azy na misy maniry azy ka tsy maintsy atao an'ilay teo ilay zavatra rehefa mitrango izay. Nikaroka an'izay no somary nahela vao tonga nanafitra anareo. Ay vary malahelo azy sady azaniko. Asa malahelo letsy za mbola eto fa hono enao aloha tsy dia ela be fa ahoana koa le amin'ilay fahaizanao mipoitra tampoka? Eny tokoa indray dia araka ny fanomezana nomen'Andriamanitra manokana izay tsy hitako izay hanazavana azy fa ampiasaiko hanasoavana olona fotsiny. Rehefa misy olona tena milazina ohatr'izany dia afaka zaraiko ihany fa misy fombafomba maro atao fotsiny izy iny. Fare tsara kosa izany sady hafakely lazaina ihany ianao madame mystère rehefa mily izay fa ono atao hoana zany ity boky ity ry madame mystère. Za manko tsy nisy ny antso mihitsy avy tany amin'ny biblioteka ny fianaranay taloha izay fotoana efa ela be zay ka inoko fa midika izany hoe tsy tsikary zareo ny fanjavonany tao. Iny tokoa atao aiza zany io boky io? Rehefa nandinika dia tsy mety raha dorana izy ity satria mbola tsy fantatra izay nanoratra azy ka mila karohana. Raha tazomina indray nefa dia efa renina oraka be tamin'ny fahita lavitra sy ny onjam-pirenena ny zavatra nitranga izay tena hoe nampitola gaga ny maro. Tsy maintsy tady atsika ny fanjakana ka nanapa-kevitra fa ito no nataoko fifanarahana araka ilay teniko teo omena ireo fianakaviana tompon'ity vato mystère averina miaraka any. Ary mety azo anaovana bizina ihany raha mitandrina tsara saingy aleo mionona amin'izay fa nataonao izay ihany ry mystère sao dia ahita zava-doza eo ndraiky io. Izany fianakaviana izany zao so ahita zavatra afako. Efa tsy misy hidirantsika intsony izany fa efa afaka aloha tsika izay. Izany toe-tsainao kosa ry faly izay mahazo ny hafa ny tsy maintsy hisy fetraka any amintsika foana ty aoriany. Aza matahotra nareo roa fa manana vato mystère anery zareo Ay tokoa moa fa angatadalana amin'izay amin'izay ry madame mystère fa mbola lavo-bodina dia makasitraka indrindra tamin'ny sakafo sy ny fanazavana tena afa-po izay. Ie omendalana ary nareo dia aza dino nitsidika raha misy fanampiana aoriany Ie voaray izay madame mystère dia mandra-peona izany Ie veloma daholo nareo ary veloma ianao mystère Tady tokoa moa zany no tokony nanaovana ny vola taterina sy Rebeka. Il déballe moa ny tingy efa fantapatatra ny antony satria ide Dieu tokoa ny fiatsoana n'ity toerana ity. Nofonofondravaka fantatra koa nefa ny akaty fandrofiany zavatra ary ve zany ravaka iza tokoa moa ny nanam-po tovariana be ho amin'ny malalako mahatsiaro an'ireny fahiny ireny fotsiny aky fantatro fa Rebeka indray zao izany ary to mahay maminany indrindra izany ka mpifankatia mifankafantatra za koa aza lesy manembona ny zandroko tena mampalahelo ahy dia izy maty tampoka tsy afaka nanolo tena ho an'Andriamanitra akory ka izay mihitsy ny antony ivavahana na ankizy na tanora na efa antitra satria tsy fantatra izay afatesana tampoka ka tsy tokony variana amin'ny revo sy ny renarendra amin'izao fiainana izao na hoe avita ihany mety noho nitahotra ho lasany amin'ny afo be fa tsy vokatry ny fo sy fitiavana an'Andriamanitra ka tsy ho tonga any an-danitra ihany fa elao to mahay manao analizy be mety amin'lahy mihitsy izao manao pastera ay ka raha te hay anao analizy be ohatrany sy tia afaka maro amin'izao andro faran'izao dia mila tia sy miaino ary mamaky miaino inona dia mamakina fa tsy azoko miaino olona manam-pahaizana miaino tantara amin'ny radio anisan'ny azahoana lesona avokoa ny ireny atriana ny fiainany
Za aloha tena mpiaino tantara amin'ny radio be. Zany a. Izay sy ny zandriko mihitsy moa zaniko, ary manampy anetrehako an'ireny nahazo antsika ireny. Saingy ny doda moa tsy nampiariny. Ary le mamaky boky aky mba mampitombo fahalalana, ary ny baiboly eo anatin'izany. Fa tsy ohatran'le boky Métamorelle kosa aloha e. Aleo hivalina any amin'izay momba an'izany. Mbola tsy havalina tanteraka ka. Ampianary sary aloha za fa elana be matona tafavoaka tovavy ohatran'iny. Ao fa ampianariko indrindra. Engany akika mba ilamo amin'izay ny fiainantsika manomboka eto. Izay tokoa. Fa manino indria. Ohatrany afahafa tampoka izany ho za. Andrekako toa lasa vovoka kelikely ane izany tanako izany e. Way, dia ny tongotro koa fa manena azy faly a. Ranto, lasa vovoka tanteraka ravaka marina sady mety ny rivotra. Fa inona ray ny fikan'izao e? Inona ny fikan'izao e? Métamorelle. Cool FM mananolotra ho anao Métamorelle, tantara nosoratan'i Isaac Safira, novelomin'ny Faly Sinez, niaraka tamin'ny Lina Sofaniry Niravo, nandray feo Andra Manantsoa, nandrina ny lafiny teknika Dida Montero, nananjo tosy Jiady.